Asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Paoly tany Makedonia sy Grisia. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary rehefa nitsahatra ny tabataba, dia nampaka ny mpianatra Paoly ka nananatra azy sy nanao veloma azy, dia lasa nankany Makedonia izy. Ary rehefa nitety izany tany izany sy nananatra ny olona tamin'ny teny maro izy, dia tonga tany Grisia. Ary noho ny efa nitoetra 3 volana teo izy, ka efa hiondrana antsambo hankany Siria, ary nisy jiosy nanotrika azy, dia niova hevitra izy ka lasa niverina namaky any Makedonia. Ary niaraka taminy hatrany Azia Sopatera, zanaky Piro avy any Beria, ary Aristarko sy Sekondo avy any Tesalonika, ary Gaio avy any Derbe, ary Timoty, ary Tikiko sy Trofimo avy any Azia. Ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy. Dia niondrana antsambo niala tany Filipi izahay, rehefa tapitra niandro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankany aminy tany Troasy izahay no ny afaka hadimiana, ary tany no nitoeranay hafitohana. Indray alahady tany Troasy. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, ny andininy fahafito hatramin'ny 12. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona hamaky mofo izahay, Paoly dia nitory-teny taminy fa nikasa handeha maraina izy. Dia naharitra nitory-teny mandra-pahamatinalina izy. Ary nisy jiro maro teo an-trano ambony izay niangonanay. Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotika nipetraka teo am-baravarakely ka sondria tory. Ary raha naharitra ela nitory-tenin'ny Paoly, dia niraika noho ny torimaso ilay zatovo, ka nianjera tamin'ny tany avy eny amin'ny riana intelo mifanongoa, ary noho narenina izy, dia indro fa efa maty. Ary Paoly nidina, dia niankohoka taminy sy nanohona azy ka nanao hoe, aza miorikorika ianareo, fa mbola misy aina ihany izy. Ary niakatra Paoly, dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela ambara-pahamaraina ny andro izy, dia lasa nandeha. Ary nitondra ilay zatovo efa velona izy ireo, ka faly dia faly. Avy tao Troasy nankany Mitilenina. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, ny andininy 17 hatramin'ny 19. Ary izahay ny aloha ho any antsambo, dia niondrana nankany Aso, fa eo no handraisana ny Paoly, satria eo no fotoana nataony, fa nikasa handeha an-tanety izy. Ary rehefa niaona taminay tany Aso izy, dia noraisinay, ary dia lasa nankany Mitilenina izahay. Ary rehefa niondrana antsambo niala teo izahay, dia tonga tandrifin'ny Kio no ny Apitso. Ary no ny Apitso indray, dia niantsona tao Samo, ka tonga tany Mileto izahay no ny Apitson'iny. Fa Paoly efa nikasa handeha antsambo handalo any Efesosy, mba tsy hitoerany ela any Azia, fa maika izy raha azo ny atao hamonjy ny andro Pentekosta any Jerosalema. Paoly nanao veloma ny loholon'ny fiangonana tao Efesosy. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, ny andininy 17 hatramin'ny 19. Ary raha tany Mileto Paoly, dia naniraka hankany Efesosy izy, ka nampaka ny loholon'ny fiangonana hankeo aminy. Ary noho tonga teo aminy ireo, dia hoy izy taminy, fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto Azia, izay toetra ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra zany, dia ny nanomponko ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso, ary ny fakampanahy izay nanjoa tamin'ny fanotrehan'ny jiosy,
ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'nisy an-trano. Ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny indro tery ampanahy hankany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay hanjoa ahy ihany, afa-tsy izay ambaran'ny fanahy amiko amin'ny isan-tanàna, fa hisy famatorana sy fahoriana hanjoa ahy. Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompona izay niraisika tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary indro ankehitriny fantatro fa tsy ahita ny tavako intsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka amin'ny ranareo rehetra aho. Fa tsy nafeniko anareo, fa notoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'ny Tompo izay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambodia masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo no hipisahan'ny olona sasany mitory-teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Koa miambena ary tsarovy fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho, fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no ny asa mba hahazoko sy niaraka tamiko izay nilainay. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary rehefa niteny izany izy dia nandohalika teo ka niara-ny vavaka tamin'izy rehetra. Ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozon'ny Paoly ka nanoroka azy, sady nalahelo loatra noho nilazany fa tsy ahita ny tavany intsony izy. Dia nanatitra azy teny an-tsambo izy. Riba
soanao panavotra itokisanay ny fitiavanao tsy overy zahay fanorasina mamoneo ambany eratra nomenao avy zahay ho avy mahatretrika.